nosoratany Aina Aisha sy Lofilala. Ho velominy Vantsoa, Ony Miajanirina ary Anjarliva. Miaraka amin'ny Arliva sy Le Meg. Tovrazana mamonjy ny nandray feo, Anjarliva ny nana totosa. Ijanona eto ny fotoana ho tonga amin'izao minitra izao ny farandro fa sambatra loatra izao angamba izany paradisa izany. Karaha izao ny no irenao paradisa dia heverinao tsotsara noho izao izany any ambadiky ny fahafatesana any. Tsy haiko fa ny any fantatro dia sambatra ary tretrika dia tretrika eto anilanao. Zaho koa toraka izany. Lafatra loatra izao fotoana irantsika izao nefa hainao fa misy fetrany ihany. Tsy maintsy hotsika fa vita fitsangatsanganana ary samody any an-tranony. Iverina indray ireo olona nilaozantsika vetivety. Io indray ndry efa hiala amin'ireny ve kino ny arahantsika tany an-drenivohitra tamin'ny maraina dia mila verindreo eritreretina ihany indray. Nofia, hainao tsara fa tsy olana kely ny sedraintsika. Fa ny reny niteraka anao no manakana ny fiarahantsika. Tsy azo tsinotsy ny avina fa reny nahitanao masoandro. Loloa avina tapony loha. Haiko tsara k'izy izany tena haiko loatra indray aza. Tsy maintsy mbola hiova hevitra re mama. Roa taona izay ny rahantsika. Roa taona ny nanakanany sy nanasarahany antsika. Manomboka ho tady ho kivy ary Nofia. Aleo? Aleo mama aloha any. Ary roto izao fotoana izao raha-pitso indray mieritreritra an'izay anaovana amin'ny mama. Izany moa kialy avy aloha raha roatra an'izao fotoana mamy izao Marina ny ianao. Aleo izao minitra mamy izao no ararotina. Azafady aky Nofia. Tiako be indrery ialy. Tiako mandra-maty ny atsika. Feran'ny fahafatesana izany. Diso na any ambadiky ny fahafatesana aza itianao mandrakizay Zaho koa ho anao mandrakizay hatrany ambadiky ny fahafatesana. Bonjour maman Nofy. Vendry ihany. Bonjour rehetra. Efa hoe maman hafa sy maman Nofy izany. Tokoa moa. Izay mihitsy. Maman ary. Mba izay ahay. Nefa ny olana izao dia ity zanako ohatrany tsy azo hodondoha mihitsiko. Efa tsy misy tsy natao fa ohatrany tsy misy mihitsy izaho eo anatrehany. Ka ilay kalahialialin-dozy iny ihany kely mahafatifaty azy. Zaho koa angehikiry mba miteny azy foana isanandro fa tsy laitra kisoko mihitsy. Ka tsy antso anao maman mandrakizay izany ko. Manana fa aretana retsy fa gidraitsika amin'izay iny aza matahotra indry. Ely izay nitenenana ny nofo moramora izay aleo hovaina indray ny tetika. Ka inona ary no azoko hanampiana ny maman Izao tongava matetika ty foana indry na andavanandro na weekend. Dia hitantsika hoe nanaovana azy. Ary mba jejojejo retsy Ka tena efa mba manao izay mety mihitsy ange za fa ny zanako mihitsy no mihitsy mijery anahy Io izany manomboka izao fa kalindry. Arao fotsiny ny teny.
Ok ary maman. Zay mihitsy. Merci beaucoup. De rien kia. Fa hono mbola ilatsaka ho solom-bavambahoaka nga hono re tsy dadanareo? Bien sûr. Kosa. Efa fivoriana lava nge no atrehany ao e. Sinon efa miketrika ny lasa consul koa ary izy ry maman. Ndray tsara kosa kizy zany. Ok retsy ny nareo sinofo zany sisany mila ketrehantsika. Zay indrindra nge ho ahy e. Matoky anao za amin'izay ry maman mandry ivony ny vato ndry Jenia. Tsy maintsy lasa mpivady ny anaranareo fa zay kalatsy ambony tsy ambany iny no anakana ny programa atsika. Be vao tonga fa mbola taiza? Mbola nanatitra ny aly ary neny. Mbola nitsangatsangana tam'izay. Mbola ikala tsy misy dikany iny ihany. Andray? Efa miteny anao foana fa tsy mety aminao iny tovovavy iny. Mama, iny aneny tiako e. Iny aneny tiako. Ary aza atao an'izany moa izy. Vehivavy ohatry ny basina ray fito iny. Efa niteny anao fa tsy mila anao miaraka amin'iny ary tsy anaiky mandrakizay ny ivadianareo. Mama koa zany. Zany no miaraka aminy fa tsy ianao e. Ary izy ny tiako. Marenina eo ianao Zaza dala tsy manala zay masoa azy. Everinao fa vita ny fitiavana fotsiny anga zao fiainana zao. Mama, manana ny maizy azy ange izy iny e. Mpampianatra mahafatrapo. Mpampianatra mahafatrapo. Toetra ny fanany ange ny zava-dehibe. Fenao ty zany tsy mijery lavitra mihitsy mivery nofia. Mpampianatra ny bebe dia inona ny hafaranareo avy eo? Mampitandrina anao farany fa raha tsy misaraka amin'iny ianao dia za mihitsy no andeha hiresaka aminy hanapaka ny fiarahanareo. Mama Inona e? Fona aminao izy aneo any tiako e. Velora izay hiaraka e. Ao momba ikeo ny safitiko e. Zanako lahy tokana ane ahy e. Tsotra ny na ianao misafidy an'iny na adino tsy ho reninao tsony eritrereto tsara zay. Efa ela ngala ny andro anaty eto? Efa ela ihany. Ka maninona lesy raha mba niantso ohatr'izay mba tonga aloha? Tsy maninona lesy. Mba nisy fotoana neritreretako tsara ihany koa inge mandrapatonga an'lahy. Ay, olo ty fa ohatry ny asatra be ela zany e. Tsy miforma ngala? Olo mandrosoa ato trano e. Salama indray. Avy nifamaly tamin'ny mama indray aho. Zay indray. Aloha tsy apaina ny tension an'lay. Ao 16-10 ambony be zany ny fony lahy koa ohatry ny ambony be ny fitempony. Zany ve? Ary ny lohany lahy marary. So dia fany lahy efa mahazatra any rehetra zany rehetrarehetra zany tsy efa zany foana ve moa rehefa tonga aty amin'lahy. Marary lava, fanina, miakatra tension. Nofia, tena mila manamboatra fola. Isaky ny mandeha ve le tsy dia hinam-panafody foana. Tena mihevery lahy tena ka. Tsy zany ane le tsy fa tsy mety mamela anay sy aly hiaraka mama e. Na mpisafidianany androany na hialy na izy. Elange lesy ny anambady fa tsy mahamanareo e. Izy zany tsy miraharaha mihitsy na dia fantany tsara aza zao aretin'ny fosy tension an'lahy zao dia mbola ataony ihany ny ataony.
Izay ho ny mareny azy lesy mahalala n'izay mety amiko izy. Ay, dia izao areti-pon'lahy isan'andro zao zany dia mety amin'lahy koa raha araka ny fieviny. Aleo aleako mihitsy mamanlisa ny famandreraka izy zany. Oka letra izao fa tsy haresy lahatra azy mihitsy raha elahy. Mamangy iny. Zao matory aty amiko alahy androany aloha. Raha tsy mety amin'lahy dia ateriko any amin'ny lisany lahy dia gidraiko amin'ny mamanlaisana. Eny lesy ao fa tory aty amin'ny lahy androany. Zay dia tonio tsara aloha ny fony lahy. Hoany reto fanafody reto. Maka inetsy lahy fa andeha hikarakara ny sakafontsika aloha. Merci lesy dokotera Manjaka. Tena manana tokoa manana ny lahy. Riveriko fa manofy amin'ny fo dia indriny mahandro sakafo Manahoana zao ny malalako? Rehefa eo anilandria dia salamy. Ialy fa izy Manjaka. Vao maraina dia natsonia karakaranao fa misy diany maika hono zao maraina zao. Ay. Fa maninona indray ho anofy ny famaly tamin'ny mamanareo momba ny amintsika indray. Kivy tanteraka ny amin'ny mama ry aly. Tsy anaiky ny arahantsika mandrakizay ngamba isika. Ny zava-dehibe amiko ry nofy dia ny ahasalamanao. Izay no tokony mahasoantsika. Raha hiady amamanao foana ianao dia tsy ho sitrana mihitsy io aretinao io. Aleo zany ho hamoy ny fitiavako anao toy izay ianao no hamoy ny ainao. Aza miteniteny foana ianao ry aly. Ny haiko mihitsy anie no isorona amiko raha ianao no eritreretina hoe alana amiko satria ianao no haiko. Aleoko lavitra mahita anao velana tsy ho ara ry nofy tiako loatra ianao. Tsy foiko ho an'ny fasana. Za koa tia Andry ary aleoko maty toy izay hamoy Andry Zao tsy mahatsindry fandriana tonga aty amin'ny valo maraina izao Manahoana ianao madame Valérie? Ka inona hoy ny zady vaovao tsy nahatsindriana tsy Amin'ny dokotera ny nofy ihany atongavako eto aminao anio Raha tsy tianao iomby ny areti-pony sy ny hypertension dia azo omenao alahelo tsony sao anenenanao. Dray. Fiza moa dia ianao no miseho andidididy amin'ny fitondrako anjanako Efa niteny anao madama fa amin'ny dokotera any atongavako eto. Kinan'inona? Hainao tsara fa efa tsy mety sitrana tsony ny areti-pony. Mbola miampy ny problème amin'ny voany. Nefa tsy arahanao reny fitoniana fa mbola gidrainao foana isan'andro. Tsoro misy raha ny afaty azy ny tadiavinao Maninona tsara? Namako nofy tiako ary tsy avelako ampianao trotraka tsony ny aretina. Mandeha any ianao mivoaka ny tranoko fa tsy mindrarahan'izay maha-dokotera kely anao Ary aiza miverina ty tsony koa fa mahasositra Tena tsy miova mihitsy ty raha matoty. Efa 5 taona ty aoriana dia mbola ty tena foana ianao. Maninona tsara? Zany Fa iza moa ianao ty no miseho mba mahafantatra 5 taona tany aloha tany Mbola fantatrao ihany raha matoty indray andro any fa zao aloha. Raha manino nofy namako dia toriko ianao na reniny azy. Reny mpamarina kady. Ale, osta! Mandeha mivoaka any fa miana kendry. Lasa koa raha matoty fa na manatrika anao ary marikoriko
moa fa marary olona. Manao olona zao? Efa tsy maninona fa misotra. Ary so dia mila orina ary lahy. Oako zao fa misotra Jenia. Sasafisafoina mety amin'lahy? Oaka ihany zao fa misotra. Jenia, tsy alova ianao ery amin'ny fauteuil aloha no mipetraka fa tsy misisika eto am-pandriana ankoatran'izao e. Ela kosa ary tiavina ka. Ny karakara langy eny netsony mamao anaty. Oaka moa Jenia. Aza ingainao ohatran'izao reny lambako e. Mandehana mihitsy ianao mifindra ery amin'ny fauteuil ka. Dia tena zany no tiany ataoko. Sa raha mety aminao dia mandana aloha mba haka rano any an-dakozia hinanako fanafody. Indray ary lesy lasa vetivety Dia vehivavy manangy lahy ohatran'ireny moa tadiavy mamaiarahako. Aiza ve rangaka izy indray no misisika itsofoka eto am-pandrinako. Sanatria tsy ny kosa aloha no anariko any aly eny fa na dia isy basy mipoaka azy atao trano. Aza mitanondrika ohatran'io andry. Haiko fa malahelo any nofo indray izao ndry io. Kivy ary manjaka fa tsy ataoko io masony Aza manao an'izany. Tsy anaiky ny rahanay mandrakizay ny reniny. Zaho vonona nitsodrano azy raha izay tsy ampiombo ny aretina dia mafy amiko azy izany. Nefa izy koa tsy anaiky fa ny aretim-pony koa iombo raha isarahako fotsiny izao izy. Ka izay mihitsy? Mororobe ihany saiko. Haiko loatra ny olanareo e. Zaza nefa mba niteny any reniny ihany fa masika velona tsy azo hodina mihitsy ny sain'ilay ramatoa e. Ary ny fahasalaman'ny nofy? Ny amin'iny indray tsy afeniko amindry fa miaratsy andro aman'alina. Tsy ny fo ihany fa ny vo ihany koa. Tena marary ny namako iny ary malahelo azy mihitsy So fa efa ho avy atsoatsy koa moa ilay professeur avy any Allemagne nanao ny famindrana vo azy. Indrisy. Tsy mety mahita masoandro miratra mihitsy ny malalako iny. Ny azy moa iny efa aretina avy any Kibo e. Mbola nampiny reny trotraka ihany koa. Zao ampanambady any nofy an'ilay zanaka depite iny tanjony hatr'izay. Tsy mbola mety fay mihitsy ny ramatoa iny. Tsy malala fa tsy ny tombontsoa ny tena nytony taloha ihany. Mbola tsy mety ho fay ahoana moa ro manjaka fa tsy azoko. Zany? Fa efa nisy zavatra tokony nahafay azy anga tany aloha tany. Zao mbola ho azy indry zany ray andro any rehefa tonga ny fotoana hitantarako azy. Fa mbola tsy fotoanany aloha zao. Ny fitsaboana ny nofy aloha zao ny lahara-pahamiantsika. Mananamana tokoa nofy manana anao ro manjaka fa tena misaotra betsaka. Zay nge efa mifampitondra ohatry ny mpiralahatra amin'izay e. Sady aty tokoa no mitsabo azy. Saingy indrisy mantsy. Raha ny sitrapoko tsy aretina toy izao ny ampiray anay rola. Soa ianao fa teo hanoana azy. Soko ndry fa teo mity azy ange. Tao misento lalina ny manjaka e. Sopatra loatra kiny fiainana indraindray Andeha hijery an'izao olona mandony izao fa alozako vetivety ianao Sopatra loatra ny fiainana indraindray fa ilay olona tiany nofy ralahako no nalatsa-pitiavana ka tsy ho mandrakizay. Nofy ralahako miady amin'ny fahafatesana ary ilay nahitako masoandro tsy malala izay fisiko akory. Ny anazoko atao dia miady ho an'ny nofy ary mampandefitra ny fihetsem-po rehetra atao anatiko. Na ny fitiavana, na ny hatezerana, na ny falifaty. Satria tsy vidiny ho an'ilay ralahako izao fa noho ny fitiavan-tenany reniny.
koa sambyrery ny tantarany. Sandray androany angamba tsy maintsy ho fongariko ihany. Indri moa za tsy andalondalo aty antranoko aty. Sandri marenina. Mifona rery mamanofo fa tsy mandry ny saiko raha tsy mijery anofy a. Tsy te alalan'izany fa mandehana mivoaka. Tsy malala tsy tiana fa mitonatona ohatra ny vinanto tsy mahare fosa. Fa inona loatra reny tsy itiavanao asy andraranao any fitiavanay e. Mifona ry ara ny zavatra tsy nentina ataoko anao e. Mifonafona eo. Mijaly loatra nofy. Mba avelao ry izay e. Ny fisindry mihitsy ny problema korikarakely ty raha tindry ho fantatra. Tsy vehivavy ohatrandry mihitsy ny tokony ho vadin-janako. Mbola miala nenina aminao ry ary mamao anofy a. Mifankaty izay. Aza manjara antiany zazy ny fahasalaman'ny nofy jerena. Ny fijeriko no avy indrindra ry kalakely ty tsy amelako andry araka aminy a. Olona sady tsy kitainy tsy varimaina. Tsy ambony tsy ambany ohatrany lohalika alika. Andray. Zanaka député ny mety amin'janako fa tsy ndry io mihitsy. Ary mandehana amin'izay fa mandoto ny rivotra enana menakafoka. Mifona ry ary mamanofy a. Aza tao an'izany re. Mandehana ty mivoaka fa manaitra ny zanako matory. Okanao izy ry mama. Aza ro hitona ohatran'io re ny tanany. Ka tenenina mora tsy mety koa izy ny tsy hostonoko mivoaka. Mama. Okanao izy hoa. Mama. Torana ny zanako no lekana daly ty. Nofy a. Zao maninanao e. Mivoaza re a. Ny fotoana ny tita ty ihany ny antony zao. Raha maninona eo zanako a. Polisy ny makanty eny an-tranonareo any rapitso. Mandeha any. Nofy a. Mivoaza nofy a. Mivoaza mo. Mandeha any fa ty mihitsy ny tena mitondra lapoasy vita na lakosy ato. Mbola mitomany. Manao ny nofy ry manjaka. Mbola tsy mahatsiaro teny izy. Mila matanjaka be indray fa tsy mila mitanondro tavo ohatran'io foany. Adisoko zao ry manjaka. Fa hoany? Raha tsy nikirina mangy azy a, tsy torana nahita ny atezerandreny ny nofy. Atsondreny ny aki zao fa aza mampijaly tena toy indrina. Takizay tsy tany amin'ny zareo ry manjaka. Tsisy n'izany moa. Takizay. Raha tsy tany aminay mihitsy indry takizay tsy olony tsy nahatsiaro tena ohatran'izao ny zanako. Lozandriry kala-mpamosavy ty. Fa ahoana ty misososo tsy ampandrosoana ty amin'ny braoko ty ry Madame Valéria? Mba mahalala fomba? Zoako tanteraka no miditra ato fa hôpitaly mpanjakany ty. Volana ivahoaka no nakaramananareo mpitsabo. Ka brao ako ty ka mandidy anao ivoaka. Ndry io mila miara mivoaka amiko. Tsy ilaiko ny andrasandry anjanako eto. Tsy mila mahita andritsony ny zanako. Mivoandry ny hôpitaly. Araka ny voalazanao Madame Valérie hôpitalim-bahoaka ny ato a. Afaka miditra sy miandry ato daholo rehefa vahoaka. Ny braoko ny tsy braopokon'olona ka hidiran'izao olona dala rehetra zao mbola mingavy anao a. Mivoahinao ny braoko. Leo antery manjaka fa hitatra indray ty resaka ty a. Tsy indry ny tokony hivoaka fa mipetra indry e. Eto indry miandry ny foazan'ny nofy eto. Dia amisavy ny zanako indray. Zao dia zao a dia andeha hitory indry rehefa tsy azo tenenina mora. Tapitra treo ny faharetako aminao ry Madame Valérie a. Ndao atoroko anao ny varavarana ivoany.
Tsy ataoko vita moro zao fa kopaka efa isasahana kay ny ianareo e. Za koa mpanaraka fa ataovy zay ataonao madama be o. Vehivavy lehibe tsy misy saina tsy. Dokotera Manjaka angamo ato. Aie, biraony ato fa mbola lasanjery marary izy. Ay, dia indry izany izao no miseho rasoerina manolo azy ato. Azafady mademoiselle fa nomeny seza iandry azy ato fotsiny aho. Rehefa marary noho nataondry izany nofy dia dokotera Manjaka indray izao no isarindry izoro. Miaiky indry koa za ary voaella. Fa iza moa ianao mademoiselle no tsara ohatr'izany? Fosamba no nahitako anao nefa ny olo tiako no tonononao. Olo tiandry ahoana e? Ny fofombadiko hoe. Iza ny fofombadinao? Nofy. Zany fofombadiny efa nekeny fianakaviany ka mangalalo droato fa tsy misy andehananay. Azondriva ny zavatra teneniko fa tsy za fotsiny vandravandrandry amin'ity maso trondro mitady voaka ty e. Eto anao mademoiselle Jenny. Mino aho zao fa malefa madame Valérie ady aman'olona ty amin'ny brahoaka ty ianao ty. Non. Tsy mila ady fa nisy teboka ny hi fotsiny. Anindry tsara amin'ity voaella nareo ty fa zany fofombadiny nofy ka tsy mila azy manalokaloka aty tsono ny fianakaviana. Fofombadiny nofy hatraminao viana moa ny zato ianao. Zany no marina e. Raha nisy mantsy ny fifamofona tsy maintsy zany efa naheno aloha satria zany meilleur ami-any nofy. Dia tsy menatra akory ianao raha matoa kely misandoka marina. Mandeha any ianao mivoaka amin'ny brahoaka fa tsy vitako mijery an'ity oronao mialava milainga ohatran'ny oron'ny Pinocchio ty. Se ho hitantsika eo vao mifoha nofy e. Fa raha za londry tonga dia manamboatra saina teny izao. Dia manantena tsy misy ny sarotra fa ny mamoy mora foana e. Mamoy izy raha voatay fa efa nangery eny Ambatolampony ny olona. Lasa ianao mivoaka ho a? Lasa koa fa mamofona mamy zato birao. Tsy vita ny fofona voaella fa mbola miampy fofona voaiko. Saina amin'ino andry fa vehivavy adaly iny. Ka izy aza angery Manjaka milaza ho fofombadiny nofy e. Aza mitomano efa hoe tsy misy an'izany fa mandaingy iny. Iny ange le iriny madame Valérie ho vadiny nofy hatramin'izay fa zanaka mahitahita ao amin'ny fitondranao izy iny e. Fa nofy tsy mbola niaraka taminy na dia indray mandeha aza. Indry ihany ny tiany nofy. Ny fitiavany nofy andringa iny ediny amin'ireny isan'andro e. Ka maninona ary zany tsy mba nitantarainy nofy tamiko ka? Satria zavatra tsy misy dikany e. Sady aza atao mampiasa saina. Tsy te hanampy amin'ny firoroan-tsainanareo roa izy e. Aminy ohatrany tsy misy ny tovovavy iny. Ka atody miady amam-batana ihany zany ro Manjaka e. Tovovavy ohatr'ireny. Zanak'olona ambony toy ireny ve no hifaninanako? Tsy mifaninana amin'izany rehefa efa azondry ny fony nofy e. Every ohatrany tsy misy akory iny. Fa ny momba nofy aloha no... Maninona ny nofy ro Manjaka? Mila famindrana voafarak'izay haingana izy raha tsy zany tsy ho tanany any. Ndray ro Manjaka. Zany e. Dia ahoana zany? Aiza no ahitana voa? Indray tsy olana fa efa nahita olona anome ahy e.
fa ny andrasako izao dia mivaly tenin'ilay professeur allemand raha mety androsony diany ho aty Madagasikara anao mifandidiana ihany izy. Dia ho faty ve izany nofo raha tsy manaiky ilay professeur? Io indray indri fa makaiza ny finoandri aza be fanahiana toy io rehefa matoky an'Andriamanitra. Misaotra manjaka sofa teo ianao. Sisy saorana izany Ty taratasy ty dia efa vita izany ny famindrana vola natao tamin'ny nofy. Gaga koa indri fa tsy ahita eto amin'ny hôpitaly ka ny infirmiera nanome andry ty taratasy ty. Voatera nanoratra satria be ny zavatra tokony holazaiko andri fa sady tsy nanam-potoana tamin'izany any mbola tsy fotoana nilazako ny marina angambatra eto. Manay aho anefa sao atelo ny fasana ny tantara ka naleoko raketina an-tsoratra mba ho azo indri ny antony izao rehetra izao. Satroko rialy raha hijanona ho tsy ambara-telontsika izao tantara izao. Mifona aho fa tsy nilaza ny marina tamindry. Tsy vita koa ny nilaza ny marina tamin'ny nofy fa nanay be ihany ny fahasalamany aho. Iverina ny ambadiky ny 5 taona lasa aho ny andohan'ny tantara amin'izay ho azo indriny tiako ambara. Nisy tovovavy teraka tao amin'ny klinika tsy miakina teny Ambohitrabeto. Any dada sy neny io klinika kely io. Tena sarim-piterahana tokoa ilay tovovavy satria zaza tsy niriana ary efa nininana hoe sorona fa tsy nety ny afaka ny tao akibony. Taitra na ilay tovovavy na ineny rasazy nampiteraka azy no niteraka fa kambana amin'ny rahalany voaka tao. Noho ny fanafodiny hoaniny anefa dia samy tratra ny malformation ana fosy izy roa lahy. Samy narary fa ny ray tena kely aina kokoa. Nahita an'izany ilay renin-jasa dia tsy te hisahirana. Saika najanony daholo izy roa lahy fa nentiny ihany ilay ray matanjaka kokoa ary navelany ilay zaza faharofy. Izay anaovan-drasazy azy fa tsy ilainy na hovonoana azy. Tafasaraka teo ry kambana. I dada sy neny moa tsy nety nahazo zaza raha teo ka natsangana ho tonina terany ilay kambana faharofy. Izay no nanoratako teny am-boalohany fa any dada sy neny ny klinika. Nandaniana izy ireo ny rondoany sy ny fananany ny nitsaboan'ilay zaza satria tiany manoatra noho ny naloko ny kibony. Nalefa nitsaboana tany ivelany ary nanjary salama ka niaina toy ny ankizy rehetra. Ny any zavatra tsy azo ny atao mandrakizay dia ny manome ny fony satria efa voa artifisiel ny ilany. Mino aho fa araka indriny tantara fa zazo nofo ilay kambana tantaraiko eto. Tsy misy hitovizana izahay satria faux jumeau rahalahiko nofy. Tsy nafen'ireo ray aman-dreniko tamiko mantsy ny tantarako ka raha vao naheno izany aho tamin'ny 29 taonako dia nitady ny nofy sy nanantona azy. Izay na lasa mpinamana tsy mifakavoy anay. Haiko tsara ny areti-pony satria tsy mba nitsabo azy ny reniny ka izay tsy nitantarako tamin'ny marina satria aindry ihany ny tsy fifehezany fihetsem-pony. Vao nipetraka ny diagnostika fa mila famindrana voy nofy dia nanao testa
hijereko raha afaka manome ny voko azy. Compatible izahay, afaka manome ny voko nefa araka ny voasoratra io ambony io dia tsy azoko atao ny manome ny voako ilany fa mety haningotra ny aiko. Tsy manan-tsafidy nefa fa tia hanavitra ilay rahalahiko ka noreseko lahatra ilay profesera anaiky andidy satria efa mpinamana trinely izahay fony zana noho ny fianarako dokotera tany Allemagne ka hainy tsara ny tantarako. Koa tsy haiko raha hifohy araka amin'ny nofy na tsy. An'Andriamanitra mifandaharana ary misy fetrany ny fikasantsika olombelona. Mangataka amindria tsy ilaza ny marina amin'ny nofy raha tsy ratr'izay sitrana soma tsara sy tsy misy atahorana intsony ny aminy fa tsy zava-dehibe noho ny ainy ny fahalalan'ny tantaranay sy ny marina momba anay. Raha sanatria izao ny fotoana farany iresahako amindry dia aza omena tsiny raha manambara fa indrino ho an'ny vehivavy nampifono fitiavako. Hatramin'ny fotoana nahitako indry voalohany nalatsapaka ny fitiavako. Nefa haindry koa ny fitiavako ny nofy rahalahako ka ny voatiny tsy ilaza izany amindry mandrakizay satria tiany loatra indry. Normal angamba hoe tovovavy iray nalatsam-pitiavana anay. Asa mety noho izay kambana angamba. Haiko anefa fa tsy anjarany antsika ary tsy ho tanteraka mandrakizay fa tiako ho tenenina indry ihany ho fantatry indry ny atao poko. Sambara eo atratran'ilay rahalahako fa samy tiako nareo ary mitsotra anareo haiko fa samy manana ny antony fisiny ny olona tsirairay eto amin'ity tany fantalofany. Ny ahy angamba dia ny hanavitra ny nofy rahalahako ary ahasambatra azy. Aza isana saina kely akory ireo momba nosoratako faran'ireo rialy fa misaotra noho ny fisindry, misaotra noho ny fitiavandrian'ny nofy, misaotra ahasambatra azy. Veloma ho ilay anjelo mpiambina anareo mandrakizay. Manjaka andray ro manjaka tsy nampoiziko tsara fo loatra ianao. Efa ho adiny enina veka izay mbola tsy mahatsiaro tena ihany ilay zanako. Mamana faharetana maman fa hifohy eo foana izy fa hono ankiry-jeny iza hono izany nanome voan'ny nofy. Tsy haiko ry maman fa tsy mitonona anarana hono izy ozy ilay profesera. Zany ve? Sady tsy misy raharaha itsika azy koa fa ny fahasalaman'ny nofy izao ny zava-dehibe. Marina ny indri fity izy mbola tsy mahatsiaro tena nge izao ny olany. Ka izao ry maman ahoana kitseny? Salama eo izy dia aloha tonga dia atao ny mariazinay. Izay mihitsy. Ela loatra koa ty resaka fandresen-dahatra ity fa mba fianakaviana manana ny maha-izy anay koa ange izay fa tsy handry ny famila filany nofy mandrakizay eto Eny kia haiko tsara izany. Tsy maintsy mivady nareo raha vao mahazo aina kely eo izy. Aza matahotra indry? Tsy hanambady anao mandrakizay izany aritreny. Efa hialo no nomeko toky alaina vady. Nofy? Taitra ny zanako marina. Taitra ny zanako. Faly Bonjour nofy chéri.
veriko ihany fa tsy ho serianao zany mandrakizay. Ary sao dia tokony antsoina aloha professeur ary maman. Iny tokoa aky. Aleo tsoko vetivety aloha e. Lasa vetivety ary Dia tena tsy hanambady anazy zany ianao Ronofy. Tsy hanambady anao aho Izay zany no teninao farany. Tsy hiova hevitra mandrakizay zany ahy. Okey ary. Sady tsy ho anahy zany ianao nitsoa azy. Ho tapenako amin'ity ondany ity ny lohanao ary tsy haina intsony ianao. Mampamangy any mandrakizay. Sady tsy ho ahy ianao nitsoa azy. Ary aleo motomotomany amin'izay. Maman! Isarenao fa tsy miaina intsony ange Nofy e? Maman! Isarenao e? Maty ange Nofy e? Izay ny ranomasondrio fa tsy mahafoa indrindra ho ranomaso lava io e. Tsy mampoiziko romanjaka. Oko izay ho Efa tsy anjara mihitsy angambany anay. Nofy ihany ny fiarahanay. Oko izay akia. Nofy mamy ihany fa nisy farany ary tao zary lasa nofy ratsy. Efa nahatsiaro tena ange izy tao aorian'ny opération e. Nefa dia tsy tanany ainy. Za koa raky mba tsy nahazo ny zava-mitranga. Sady mbola tsy mino hoe za indray tiany atao mpiangonana loatra ny fandevenana azy. Maty le rahalahako rialy. Tsy nalala ny fiziko akory. Za indray mivelona soma tsara tsy haiko hoe tamin'ny fomba ahoana nefa za ny volona ny anomeneko azy. Tsy haiko akory hoe inona ny antony mbola velomako eto e. Izay ro manjaka. Efa izay no lahatra. Ay moa ka efa tsy andrindri akory ny andevenana an'ilay zanako ampisehoanareo ny toetra nalika anareo. Tsy tahotra tsy henatra akory fa mifamipihana nefa milaza olo tiany Nofy sy namany akaiky. Mangina ianao rehefa tsy mahafantatra ny zavatra lazaina raha matoty aho. Ny any fantatra aloha izao dia sakaiza manodinareo. Izay filazanao azy. Mandeana mivoaka amin'ny fiangonana fa tsy mendrika nanotrina ny fandevenana azy akory nareo. Mbola tsy miditra ny varavara-pasana akory ilay zanako dia izao sady no efa ataonareo. Tsy fotoana ifamaliana aminao zao ka miangavy ianao madama. Azao ny alahelonay. Azao koa ilay namako rehefa tsy hanaja ny zanakao sy ny tenanao ihany ianao. Ranomasomboay sa ranomasony Jodasy rehefa avy nanara ilay vola 30 ianareo? Aza miasa saina amin'ny indra matohiny akory manjaka. Feno fangalana loatra ny fony. Tsy haiko hoe maninona. Maninona mora lazainao azy no marina mombanao e. Efa nandany tsy ho reniko teo ampaterako izy dia tsy ho ataoko fantany mandrakizay marina e. Tsy mendrika ny alalan'izany izy fa mbola mitohy hatramin'izao ny fitiavan-tenany. Miverina ty aminao ary manjaka fa tsy mety salama mihitsy Efa ahoana tokoa fa ohatra ny asatra be ngendry izany. Miamahi andro manalina dia tsy mahina kanina mihitsy. Fa ahoana?
ny kely voateliko alohako indray marary matetika ny lohako. Dia reraka lava dia mararirary noho ny sy valana. Ie, izay mihitsy. Ahoana no alalanao an'izany? Fa oviana fotoanandrina andeha farana. Ialy, oviana moa fotoanandrina andeha farany. Talohany nahafatesan'ofo fa tsy tadidiko intsony re. Izany hoe be voka ve aho izany? Ara-painaka Ialy a. Tonga dia haka rendez-vous anao écho en urgence indray izao. Dia ahoana izany ro manjaka? Aza mitomany fa inona ary ty? Ka ohatry ny hitako ery fa lininofo raha teo izy. Izy tsy nahita anjanany akory izy ary ty zanako tsy ahita andray ny mandrakizay. Aza nono aty ranomaso indry ity. Atsara ohatry ny ranomaso fa tsy mahatsara ny zazakely no ranomaso lava. Io zaza ao am-boako io jerena izany. Sady faly amin'ny malahelo ro manjaka. Ka eny fa hoako izay ny ranomaso a. Na maty azy nofy namela zazakely ho solony. Tokony ho faliko ianao fa ho avy ny zanatra alanao. Tena faly ka. Ary manome toky andray fa tsy orinin'inona io zaza io. Ary ho raisiko toy ny zanako naterako satria zanako le kambana amiko. Na tsy otrony aza nofy dia izany solondray hitaiza azy ary tsy ho rery izany ndre. Misaotra ry manjaka. Tsisy isaorana izany. Manohina tanteraka ny teninao. Nofinidy avy lofa fanena ny tanana. Aingany izay vao mihinana niny mofiny ianao. Ay moa efa lehibe sady ohatran'izao ny zanaky ny fahotana. Madame Valérie, miangavy anao aty hitenteny foana eto anoloan'ny zanako. Dia tsy tahotra tsy hianan-trakory. Tsy andrindriko ny hahafaty an'ny zanako anaovandry ny fiainana adalandrika izao ny vokany. Iza no rainy sa tsisy? Mandeha ianao ary Madame Valérie mandehana manalavitra an'izy mianaka fa tsy misy idiranao intsony ny fiainany a. Mazava tsy mila laboziry jodasy anankiroa. Dia tsy mila antrakory fa dia niteraka mihitsy nampisehoana ny tandroka. Izay filazanao azy tsy maninona fa mandehany ianao mandehany. Mazava fa tetika ny fanaovanareo ny namonoana ny zanako hivadianareo ohatr'izao e. Tsy vaninareo. Ialy ndana aloha tonga dia ento miditra any anaty fiara no finity fa tsy tsara aminy maheno an'izao mpifamaliana izao e. Ay, andao zanako. Hoento any mihitsy fa zanaka devoly. Efa devoly kely koa. Mandraranao farana tsy hijery. Tsy hanaratsy ny zaza io fa na vehivavy azy ianao vitako ny anetsina an'io vavanao mitsotsoana io a. Raha tsy teo izy mianaka efa nalala ny anarako anao fa be izay vitanao izay. Andeha koa afa mandany andro miresaka misakaiza manoto sy olona mpamadika fotsiny. Mbola ho tsarainareo. Ie, tsy matahotra fitsarana tokoa ary samy mbola ho tsaraina. Hita eo izay taranaka Lucifer. Afaka mba miresaka kely ve? Misy olana nga nofinity? Tsy misy ka. Fa raha rotiko many amin'ny kresy azy resantsika. Hoento ary ny tenindre? Efa ho telo taona ho azay nalasana ny nofy. Teo foana ianao anay mianaka hatramin'izay. Ary fantatro fa mbola ho eo foana.
fa sao dia mba efa fotoana kosa ho azy hoe eritreretana ho no avinao ka hanambady amin'izay sao efa misy andreny fonao any aza tao sakana ho an'izany izay mianaka re inona daholo re izany tenindry izany aza manany amiko ndry fa raha tia hanambady aho efa ela nanambady tsy amin'izany intsony ny saiko voavaly amin'ny 20 taona ange ianao ro manjaka ka tsy amin'izany intsony ahoana izany aiza dia tsisy olona andreny fonao mihitsy any na dia iray amin'ireo infirmiera kely eo amin'ny hôpitaly ireo fotsiny aza aza manany mombaky efa fantatra izay ilaiko manjako jereo afa aza miondrika toy io moa manjaka oko izany resaka izany ho any fa tsy efa fotoana fakana ny nofinidy fe izao alaiko izy raha sahirana ndry hainao le mamady dresaka fa tsy mialeto tsika sy ianao raha tsy vedy ity resaka ity inona ihany ary ny tiandre ambarako eo efa miteny andrea fa tsy misy olona andreny ny saiko izany ho fa eto misy andreny fonao tadidiko anie ny voady nataonao tao anatin'ilay taratasy ro manjaka fa tsy hitory fitiavana amiko mandrakizay ianao kakio aza tapahanao aloha ny teniko efa 3 taona izay nalasana anao tsy hanome tsy ny asa ianao izy raha mifankaty tsika haiko loatra fa tsy izany tokony hiteny an'izany fantatro fa dia efa hatramin'izay ianao ary hatramin'izao fa tsy samy vaky no ny voady nataonao za koa ohatra mifaneraserahantsika tao aoriana nahaterahany nofinidy iny dia ny atianao nanambotrotraka ny fitiavako ny fikarakarana anay mianaka hatr'izay ka raha tsy hitory fitiavana amiko ianao araka ny voadinao izany no mitory fitiavana aminao tianao koa izany very aly tiako ndry faly be tsoroko fa niezaka nandevina ny fitiavako ndry nefa heri-po verimaina izany fa mitombo isanandro araka ny ahitako ndry ny fitiavako ndry saingy efa voady moa ny ahy iny dia inona izany no ataontsika izao inona ny tia ataonao ro manjaka tao mandoa ahika efa ela mifankalalantsika tsy mila mizany toetranao tsony enao koa ngamba efa malala mihoatra ny tenako ka amin'izao minitra izao no mandoalika eto anatrehanao na dia mbola tsy manana peratra tolotra ao anao azy mangataka anao vadiko ialy manaiky ho ravako ny tokantranoko ve ianao manaiky ary manjaka satria tianao koa tsy ho eloko tsika eo anolohan'ny nofo izao fa mety ho faniriany aza ngamba misaotra ry aly malalako ho fofoko vadiko mandrakizay ianao tamiko ro manjaka ka nalainy lahy aly nofy toy nofy sakaiza manody lahy tsy menatra nivadika tamiko nofy tsy mivadika tamin'ny lahy fa efa tsy anjara lesiny ianareo efa ela ny tiavako ny aly fa tsy nivaky tamin'izany noho ny fitiavako any lahy mila ray lesy nofinidy kely efa 3 taona izay lahy nandao anay aiko tsara zany fa tsy mananjoaka ny toerako anie lahy mifona ary nofy mifona lesy mila miresaka tsika manan-javatra maro be ho tantaraina amin'ny langy izahay efa tsy afaka ianao ny lahy zany tsony ary ty tsy te resaka amin'ny jodasy nofy verena mo lesy fa aiza lahy teo nofy manjaka mifoasy ianao fa manofy any nofy nofy mihitsy no resaka tamiko teo fa tsy nany nofy ka andraso ny ty losotra ity rano ity fa
jereo nefa tena tsembotratsy be takin'iny ianao tena nofo aly teo rialy tsy sitran'izao fanambadiantsika izao. matoriry manjaka fa nofo ratsy iny bonne nuit malalako. Nivadika tamin'ny tokony fanomezantsika indri nofy no malalako mifona mafy tamiko loatra ny lozanao. dia tsy nisalasala koa indri niaraka tamin'ny manjaka namako. tsy ohatr'izany ny fandehan-tantara ary nofy mety izy ianao hiain'ny marina. 3 taona ny fetrany mandrakizay amindry ny voady ndry fa ny fahafatezana aza tsy asaraka antsika nefa 3 taona dia 5 indri ny fisiko levona toy ny nofoko ny fitiavandry le voady ho anao mandrakizay na any ambadiky ny fahafatezana aza nefa 3 taona dia lasany indri tsy atsony. amin'ny anaran'ny fitiavantsika hitoetra mandrakizay nofy ianao afaka ny aninona ntsony moa ny lasa korazany nofy fitiavako mandrakizay ianao fantatrao ny fisiny nofinidy le zaza mampifandray antsika mandrakizay le zanaka ao navelanao tao akiboko mila ray izy manjaka ny tolo tena handray azy ho toy ny zanana dia tsy ho fakaty azy zay hatramina lalany fa nitoejaza dia teo foana izy ho tokony mianaka voray volana lasany nampifakaty anay ary ho malina tao ny mariazinay. nalainy ny toerana tokony ho zany tokony tatananao teo ambony alitara sy mitrotro ny zanantsika. tsy izay ihany misy marina mbola tsy fantatra koa poraalanareo kambana rano marimarina kokoa fa voasaraka teo ampahaterahany kambana ny nateraka madamy Valérie fa navela n'le faharofisy kely ihany ka nisy olona tsara fona indray ary manjaka izany vao nahalalany marina izy dia nanantona anao fa tsy sanylazany marina noho ny areti-ponao. marina daholo ve izany teninao izany rahalahako marina ve manjaka tiany loatra ianao fa na ny ainy aza nafoino anao risika ho azy na nomeny voano anao nataony nefa izany mba hanafoty any anao efa niraisy ny vatanao ny voany efa nahatsiary teny ianao tamin'izay taoriany fandidinana no lasa tampoka indray tsy hay hoe nisy inona dia izay koa izany nanambadiny anao satria kamban'izay ka olona ray ihany nantefany fitiavanay ny voadiny tsy hitory fitiavana tamiko izy no ianao na dia efa ela aza ny tiavany ny raiki-po amin'ny loatra no finidy ary za koa nanjary ny tia azy tsy kelikely za no nitory fity taminy ary izao vity izao ny fanambadianay. izay vao azoko ny tantara ay moa ka nanana kambana ary rahalahy ty ihany tsy nandrafy aho fa nikatsaka hatranony aso ho ary mbola nitsinjo anareo koa no ny lasa nofy fitiavako mandrakizay ianao manjaka ny vadiko sy ray nanjanaka ny nofinidy zanakao le zaza mitovy aminao tanteraka mangatatsotrana aminao ho ano avy ny sanantsika. iary tiako be ndry rehefa sambatry indry dia valy nitsondranao nareo ny any angatahako amindry dia lasa ho any mamany marina ianareo no malala ny tokony ataonareo na hamela azy na tsy fa ny fangatahako farany ny alalan'ny marina. eny ary nofy andeha ary nofy ihany ny tantarantsika nofy mihaly fa nofy mamy avelohan'ny oroka farany indry nofy
Nofy miverena aloha. Ialy fa azy ndre fa aza miantso antso eo hoe nofy any iny. Ohatry ny tena teo izy ro manjaka. Ohatran'le nofiko teo ihany zaniko. Tezitra tamindry koa nga izy. Tsy sitra ny ivaditsika ry Ialy. Nalahelo koa izy tamin'ny voalohany fa efa nazavaiko tamin'ny tantara. Fantany ny zavatra rehetra ry mitsodrano atsika izy. Marina ve aky? Mitsodrano atsika izy. Fangatahana farany nataony. Ary ataontsika rapito izany. Ataontsika daholo izay fangatahany fa aza matahotra ry. Eny ary. Rapito izany fa izay vao tena tafandrimandry ianao. Bonne nuit chérie. Bonne nuit. Zany tsika ty toa hoe miakara anaty fiara fotsiny dia ndao niraisindrihatra amin'ny familiana mihitsy. Ka fantatro fa tsy anaiky ianao raha fantatro melony ale atsika. Sady efa akaiko tonga rehefa ianao koa. Ary ino io valopa misisika ambany sezanao io? Aizaka izany? Io mila miondrika ianao makazy fa zahazy aty matazana azoko. Ary valopa efa elane izy ty zany ny tato e. Sady mbola mety tsara sady amin'ny anarako koa nefa. Ka avy aiza hoy? Raso hoe avy amin'ny infirmiera malala. Tsy nalefa positra izy ty zany satria tsy misy timbre. Mahagaga zany. Infirmiera malala aza nefa efa eo herintaona ange zay nametra-pialana fa lasa niasany amin'ny province any. Ka tamin'izy andeha iny zany napetrany tato anaty fiara fa latsaka tao ambany seza taoko. Dia izay na tonga le valopo tota. Ka maninona ary ny tsy nomeny an-tanana ary nefa raha hoe natao ho anahy. Efa ny anaranao ny eo ka inandray ary. Sokafo ny valopy ary ho fantatrao ny antony sy tiany ambara fa tsy ao mametraka an'izao vantanena rehetrarehetra izao. Nefa ny valy mety ao anatiny io ihany fa tsy lavitra. Tao ary. Voasoratra ao tsy miteny ianao no mivaly mainty toy io fotsiny. Manjaka maino avy ianao e. Toy ny masonao fotsiny mivandravandra. Ny totondro mivokona. Fa inona ny voasoratra ao e. Sofa efa tongotsika. Afaka mamany fatorany ceinture ny nofinity ve ianao azafady? Manjaka adin'olo iny taratasy iny. Mandrosoa e. Hay mpamadika reto. Tonga ty hanokatra ny ratrako tamin'ny namozako anjanako indray. Tsy izany re Madame Valérie fa misy resaka tiako atao aminao. Ary tsy maintsy resaka sika fa izay no sitrako nofy. Aza manontonona akory ny anaranjanako indray Ary ty manjaka sakaiza manody ty. Tô mijajirika amin'ny valo mainty fotsiny fa tsy avava ohatry ny mahazatra indray. Fa nisindra ka retoniko dia alomba samotony azafady indrindra. Mba mangataka raha mangatsika ho an'ny manjaka ange. Andeha ihany izay ary tsy hiverinety intsony rehefa vita ny resaka. Eny ary 10 minitra no omeko andry. Manjaka 10 minitra koa no angatahako aminao. Ary andetsika avy eo.
Izay no ilay fangatahany nofo tamin'ilay nofoko alina. Matoky ny fijerindry ahy. Misaotra tompoko nanaiky nandray ahy ary haino ahy. Tsy manana safidy fa hoento ny tenindry. Noho nofo no atongavana eto. Sitrany raha ho fantatrao no marina momba ny manjaka sy mifinidy. Ialy, fa iny ty ataondry? Lavoko ny lazandry ny marina eto Manjaka, mialatsiny aminao raha tsy nampiomana anao fa fantatro mantsy fa tsy anaiky ianao. Ka ao Izay ny fangatahany nofy ary nanome toky azy afa tsy maintsy ilaza ny marina. Inona daholo re zany? Ho lasa eny ange ny 10 minitra enoko anareo e. Eny ary, mamelandry tantarako azy. Ahafaingana ny fitantarana sy voatsika eto faran'izay aingana indrindra. Tadidinao moa madame Valérie fa zazakambana no nateraka ao teny amin'ny klinika teny Ambohidrapito. Ndry? Fa taiza ny nalalanareo an'izany? Aza tapahana ireny fitantarana madame Valérie azafady Ie, kambana no nateraka ao teny ary ny ray ihany nentinao satria tsy salama ny silany. Raha fitinina amin'ny 27 taona afony tantara dia za le kambana navelanao. Tapitra! Andray? Zany ve? Kalma aloha. Zanako marina. Kalma aloha fa tamin'ny namelanao anatany amin'le rasazina nangana ho zanana no tsy nahareniko anao tsony. Mifona manjaka, Andray? Tsy izay ihany. Fa le zaza lazainao fa vokatry ny fijangajangana sy fahotana zafi-kelinao satria zanako nofy. Efa be voka izy maty iny. Ty lozako re. Mifona ray ary izy roa. Veka zanako nofy ty zaza mitovy be aminy ty. Avelao re izy mba hanatona ny renibeny mahantra. Mahantra noho ny nataonao sy ny fitiavan-tenanao ihany. Sitrapony ianao raha matoa. Matoa aliketo anaty andry arialy. Tsy mendrika ny nataoko tamindry. Mifona mivalo re. Ie, fantatrao moa fa le vehivavy ny lolo avinao atapony lona tolotra ho vadiny nofo ny namono azy. Ahoana tsara hoe ry manjaka? Zany very manjaka? Zay ny voasoratra tao anatin'le taratasy nosoratan'ny infirmière malala. Hitanao no nanampenany Jenny ondana ny lohan'ny nofo rehefa tsy nanaiky hanambady azy. Zay izy vao mody nivoaka ny hevitra ny antso ny dokotera sy ny antso anao reniny. Ka manino izy tsy niteny tamin'ireny? Satria ny rahonan'ny Jenny fa olona ambony ny raina ary voavidiny ihany koa ny fitsarana. Izy efa hifindrasany amin'ny province iny vao tapa-kevitra ny ilaza marina satria tsy veriny eto tana atsony. Tena vehivavy tsy vanina. Vita ny namono ny zanako. Nefa izy tsy azo atao ninina akory. Lozako rehefa nikekeriny amin'ny bokely tiako ahy. Nafoko ny zanako. Tsy fantatra akory fa ny zafikeliko tany ary. Ny zanaka izay nariko no miveriny eto amiko mampatsiahy ny fitiavan-tenako. Tena very ahy farandro mamany nofy Eny rialy. I manjaka ny nanome ny voany hanavotana ny nofy na dia saika nitarika azy tany amin'ny fahafatesana koa azy zany. Satria tiany noho ny tena ny ndralany iny. Andray ry manjaka. Efa 3 taona taty aoriana vao nifankaty izay. Ary ny vady noho nofinidy. Fa tsy tia matika anjandriny izy. Zany nitory fity taminy. Mifona ary zanako na tsy amela androany azy nareo. Inoko fandray androany. Andray aho toy ny reny sy reny be ihany. Mifona rialy fa tovavy mendrika tokoa ndry fa zany no efa jamba ny fitiavan-tenako e. Mamela ako resany zanako zany.
Efa fantatrao izay marina ary Madame Valérie. Manjaka. Natana ny teny nomenao tamin'ny nofy ianao ry aly malalako ka andao amin'izay tsika andeha. Ody, tony anjera ho azy teto ty kadra misy ny sarin'ny nofy ty. Mety nahen'ny retsantsika teo zany izy. Ihany tokoa. Fa ny tsy azoko ry aly hoe fangatahan'ny nofy ny nahatongavanareo teto. Tamin'ny fomba ahoana? Tao anaty nofy ny aly. Mokana efa maty aza ilay zanako dia mbola mahatsiaro antsika velona ihany. Satria tsy sitrapony. Mino fa anana fo hamela koa nareo e. Hoy teo ihany any aoriana fa mbola tsy androany aloha ry Madame Valérie. Veloma ianao. Manjaka. Veloma mamany nofy a. Veloma ry zanako isany a. Miandry ny iverenanareo ny varavarako sy ny foko e. Malalako. Tonga tandoha fasanao za sy manjaka rahalanao. Fona lesy rahalahy fa tsy nilaza ny marina amin'ny makambana antsika noho ny fitsonjovako ny fahasalamany lahy. Io koa no finity zanakao. Tena ianao navelana ny endrika na ny fiteny. Mova tsy toy ny ianao nakelesina. Efa nanao izay azoko natao ana hanafotako an'lahy. Za nefa ny mpandahatra fa mbola nalainy ihany ilana dia efa nanao sorona ny aiko aza. Tsy ho faty atao boky mandrakizay ny fitiavako anao na dia efa nifidy lalana vaovao azy za hitondrana ny fiainana isy nofinity. Mino fa mitsodrano anay ilay izay lahy. Efa nambaranay tamin'ny Madame Valérie reny lahy ny marina momba ary koa ny momba ny nofinity sy namino ny Jenny any lahy. Efa milamina ny zavadrehetra. Afaka mandry ampiantanana amin'izay ianao ry nofiko. Tsy mampaninona ny vanginao matetika ny anaty nofy. Mandry ampiantanana ry zandriko fa efa eto aho. Hikarakara anazy mianaka. Isolo ny toerany lahy izay ho banga mandrakizay. Veloma ry lahy malalako. Nosoratany Aina Aisha sy Lofilala. Novelomin'ny Vantsoa. Ony Miajanirina Ary Anjarliva. Niaraka tamin'ny Arliva sy Lemek. Tovirazana mamonjy ny nandray feo Anjarliva ny Nana Totosa.